Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity alarobia fa 7 volana jona ity misotraan'Andriamanitra isika fa mbola meny fahasoavany sy ny famindram-pony indray ary nivavaka ao namanokana izay misedra olana ankehitriny mino aho fa anehoan'ny Jesosy zava-mahagaga tokoa ianao amin'ny fiainanao. Aloha andirantsika ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io mitodika aminao izahay amin'izao maraina izao. Ary misaotra sy mankasitraka anao satria mbola tao mifanainao masina hianatra ny teninao hatrany. Iriny tokoa raha ankaheranay amin'ny fomba manokana ianao ary tondra avalimbavaka ho anay amin'ity anio ity ka ny fo kivy ampahirezo ny lany aiky sy ny eritreritra rehetra dia ianao ny ampahiry sy anome fahazavantsaina. Mitenena rehefa voninkainanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny antson'ny adidy. Alaina amin'ny pitoriteny 7:10 manao hoe izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Amen. Ny antson'ny adidy dia feon'Andriamanitra. Fitaridarana voajanahary ny rahan'ny lanitra. Tsy maintsy manantanteraka ny adidy manoloana antsika mivantana isika. Na mahafinaritra izany na tsy mahafinaritra amintsika. Raha tian'Andriamanitra hitondra hafatra ny Ninive isika dia tsy ho faly izy raha any-Jopa na hoe any Kapernaum indray no alehantsika. Misy antony mahatonga Andriamanitra maneraka antsika ho any amin'ny toerana izay hitarihan'ny tongontsika. Ireo amboholo madinika izay manimba ny tanimboloboka, ny tsirambina madinika, ny fahalemena kely, ny tsy fankatoavana kely, ny fiantana kely amin'ireo fitsipika ireny no manajamba ny fanahy sy manasaraka azy amin'Andriamanitra. Ireo zava-madinika eo amin'ny fiainana no mamolavola ny toe-tsaina sy mamaritra ny toetra. Izay manao tsirambina amin'ny zava-madinika dia tsy ho vonona hiaritra ny fizahany toetra mahamay rehefa tonga aminy izany. Aza adinoina fa mandritra ny androm-piainana no hanorenan'ny toetra tahaka ny trano any isan'andro dia na biriky tsara io na biriky ratsy no arafitra eo. Na ianao manao tandrametaka na ianao manorina mihitsy ny tsara izay tsy mivoana ka mahavita tempoly tsara rafitra ao an'Andriamanitra. Noho izany raha tianao zava-dehibe ianao dia aza atao atsirambina ireo fotoana kely fanararoatra mandalo eo aminao isan'andro. Izay manao kitotoa amin'ny zava-madinika kanefa mideratena ho vonona anao zavatra mezinezina ho an'ny tompo dia ina tsy ahomby mihitsy. Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao. Ataovy izay ampahafinaritra ny asanao amin'ny fandravahanao azy amin'ny hira-piderana. Ary raha tianao tsisy tomika ny mombamombanao voarakitra ao amin'ny bokin'ny lanitra dia aza be fanahinana fitarainana. Aoka ny vavakao tahaka ny hoe ampeo Andriamanitra anao ny asa tsara indrindra mety ho vitako. Meo hery sy fifaliana aho ary ampeo ho hitantaratra eo amin'ny asa fanompoana ataoko ny fanompom-pitiavana nataon'ny mpamonjy. Raiso ho masina ny adidy tsirairay na dia tsotra indrindra izany fa nisan'ny fanompoana an'Andriamanitra izany. Aza vela hisy zavatra ampanadino anao an'Andriamanitra. Ninona nataonao dia ento miaraka aminao Kristy. Dia ho feno famirapiratana ny fiainanao ka ho velom-pisaorana azy ianao. Iriko tokoa mba ho tanteraka aminao nefa ny tean'izany ka anao ny asa izay naneran'ny tompo antsika ampahatokiana amin'ny fitiavana ary koa mikalitao tsara indrindra isika satria fantatsika fa ilay naneraka antsika dia lehibe lavitra no ny zavatra mety ho fantatsika mihitsy aza. Amen. Riranay tsara indrindra izay any an-danitra eo mangataka aminao izahay tsirairay avy. Ampio izahay Andriamanitra anao ny tsara indrindra mety ho vitanay amin'ireo asa izay nanirahanao anay ary omeo hery sy fifaliana izahay tsirairay avy ao ampanantanterahana an'izany. Ampio ihany koa ho hita taratra eo amin'ny asa fanompoana izay ataonay tsirairay avy ny fanompom-pitiavana izay nataonao anay ka ho fampianarana ho an'ny mino tokoa anay izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen.